raha tany antsirana mitsika tamin'ny fanadiadina iny dia ho an'ny mahajanga indray kosa isika amin'ity fanadiadina manaraka ity. Fahombiazana ny hetsika sy taritory izay notontosaina tany amin'ny renivohitry Boeny, notanterahana ny herinandro lasa iny, nandritra ny telo andro. Hetsika natao indrindra hanomezana fahafahampo ireo mpiala sasatra any amin'ny toerana iny amin'izao fotoam-pialatsasatra izao. Karazana fialamboly maro no hita tany mahajanga nandritra ireo fotoana ireo. Arahintsika ao anatin'ity fanadiadiny lova ramanatsoa sy laza moarogana ity ny ambangivangony izany. Naoraka tsisy ohatr'izany ny andiany voalohany amin'ilay hetsika startour la destination familiale izay nokarakarain'ny vondrona star niaraka tamin'ny fiadidian'ny tanàna mahajanga ny 12 hatramin'ny 20 aogositra lasa teo. Afa-po tanteraka ireo mpiala sasatra tao amin'ny renivohitry Boeny satria hetsika fialamboly maro no nokarakarain'ny vondrona star. Raha tsy tanisa fa tsy nizava-nitranga nandritra ny farany herinandro fotsiny izay ny mariany carnaval notariany be ny tanànany mahajanga andriamatoa andriatomanga mokitara ary niarahana tamin'ireo ho mpiara-piombinatoky ny star nanivatsivan'ny tanànany mahajanga. Naraina zomba lehibe izay nitarian'ny coach sangany ao mahajanga ny carnaval. Fampisehoana kosa no namarina ny tolakandro sabotsy teny amin'ny bord. Fampisehoana izay niarahana tamin'ireo tarika toy ny G5 sy ny mpanjakan'ny salegy dia hijojobo izany. Ny alady kosa dia ny faninana hazakazaka au vive mirefy 10 kilometatra no nanokatra ny hetsika startour norombahan'ny atletan'ny polisy nasionaly na ny COSPN izany faninanana hazakazaka izany. 5e marina fa izy aminareo dia efa nisalotra ny anarany na ny akanjo ekipa nasionaly. Ny riva kosa dia ny fampisehoana manetriketrika niarahana tamin'ny tarika rakirotsa sy amondrina no nibahana ny hisehatra teny am-boro. Fa tamin'ny fomba miavaka trano namarana ny star ny andiany voalohany amin'ny startour la destination familiale tao mahajanga tamin'ny alalan'ny afomanga. Mazava ho azy noho ny fanajana ny tontolo iainana sy amin'ny maha-orinasa mandray azy dia niroso tamin'ny fanadiovana ireo toerana fananaovana lanonana ny ekipan'ny star. Dia izay ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no nanakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity, ankasitrahana feno ianao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany ary mbola saina ianao hanaraka ireo fandaharana vokarin'ny fahitalavitra maty izay natokana ho anao amin'ity alina ity. Veloma tompoko.